Ny fankalazana ny andron'ny vehivavy ny fahavalon'ny volana marsa no arahantsika ao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Isan'ny nanatanteraka hetsika tao anatin'izany fanamarihana izany ary ny vehivavy mpanao politika na ihany koa vadina mpanao politika. Fanohanana ireo trabona misa 420 etsy Andavamambanjesika voalohany no nanamarihan'ny vehivavy ao anatin'ny filakevitra ambony teteza mito ny andron'ny vehivavy. Ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, savony, labozia ary lamba no voatsirambin'ny tanana natolotry ny vehivavy CST tamin'ity hetsika no tarihan'ny vadiny filohan'ny CST Voangy Rasolo Sohitiny. Safidy ny anao hetsika androany eto amin'ity toerana ity izay misy ny trabony. Ary efa navita ihany koa ny natao tany Tuliara tany amin'ny Pretandrazana tany Atsimo. Fa ny safidinay manokana zany ny trabona eto koa androany satria ny lavitra raha tsaroana maika moa fa ny akaika dia mba safidy izay fa misy amin'izy ireo zany misy vehivavy izay iarany herisetra araka ny thème izay efa noraisina aloha hevitra noraisin'ny fanjakana. Misy amin'izy ireo ihany koa ny vehivavy izay ao anatin'ny tontolo ny asa koa na dia hoe trabona ary izy ireo dia ny safidy zany izay hanolotra zavatra kely ho azy ireo eto vary, lamba, savony, labozia sy ny tariny. Ho an'ny vehivavy MTS kosa dia ny fanomanana ny renim-pianakaviana Terabao na marary eny anivon'ny hopitaly lehibe iray eto Andrenivohitra nentin'izy ireo nanamarika ny andron'ny 9 Martsa. Nitarika ny hetsika tamin'izany Ramatoa Vola Ramanatsoa vady minisitry ny fitaterana sy Ramatoa Marcel Ratsiraka vadin'Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ny antony natongavanay aty androany zany satria vehivavy miteraka dia tsy maintsy tsy ho adinay zany mahatsiaro manokana izay amin'izao andro izao ny vehivavy voateraka na ny vehivavy rehetra aty amin'ny hopitaly na tsy miteraka kory ara zany fa na ny marary miaraka amin'izany koa ny ankizy. Fanolorana fanomezana ho an-trabona ny Atsimonosy vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Arona kosa no tanterahan'ny miara-mientana ao amin'ny kongresin'ny teteza mito. Fanohanana arabola ny ampy fitaovana sy kojakoja samihafa ary fitafiana no nomendreo andriambavilanitra vao amin'ny CT ny trabona ny Atsimo ary natolotra ny fizafatoa teto amin'ny ANS Befiloha. Amin'izao andron'ny vehivavy izao dia ndreto zahay mpikambana ao amin'ny VMMK izay iarahan'ny vehivavy membre ny parlementaire, membre parlementa sy ny vehivavy mpiasa ao amin'ny Assemblée nationale. Safidy tokoa izay amin'ity androany ity satria ity androany ity dia ankalazana ny fetin'ny vehivavy ka marina ao anatin'ny fankalazana izany dia mitaky ny zo mitovy amin'ny maha-olona ny vehivavy fa eo ihany koa ny fanomezana amin'ny mareny amin'ny mahafo ny vehivavy izay mahasamihafa amin'ny lehilahy